mianatra eo tongotrao. Falomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity am-piandohana dia mirary ny soanao mandrakariva izahay ary mitondra mbavaka ho anao izay misedra olana ankehitriny. Ny tompony tsy ahela ny teny fikasany aminao fa mando fantorana sy anome vavaravarana ho anao fa anao miala ao anatin'izany olana izany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Iranay tsara anjizindanitra tolotra ianao ny derany laza ny atsa sy mivoninahitra. Sotranao izahay satria mbola tombontsoa lehibe no ahafahanay miaraka aminao eto mandinika ny teninao. Dia rinay tokoa tompo mba hanana fifantohana amin'izany izahay ka raha fa miala eto izahay dia hitombo ny finoana hatanjaka ra-panahy ary inonay marina fa hanampy ihany koa ianao na amin'ny fiainana andavanandro aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe Mesia hafa. Marika toko 9:4-7 ka hatramin'ny 2:10. Asaiko ianao hamaky izany eo an-tokantranonao milaza ireo olana izay natrehan'i Jesosy ny mpianany sy ny nandaminany izy ireo an'izany. Rehefa tafaverina avy tamin'ny asa nanirana azy manko reto mpianatra dia nandeha niaraka tamin'i Jesosy tany amin'ny faritra lavitra teo amin'ny morontsiraka tsy nanan'ny ranomasin'i Galilea mba hiala sasatra. Nisy vahoaka 5:00 nefa tonga teo alohany ary rehefa hitan'i Jesosy fa tahaka ny ondry tsy misy mpiandry izy ireo dia nampianatra azy mandrakariva izy. Noho ny hariva ny andro ny mpianatra dia nanoro hevitra ny andefa ny vahoaka hisakafo. Fa Jesosy kosa nilaza taminy mba hamana ny vahoaka. Hita tamin'ny fifanankalozan-kevitra taorian'izay fa nieritreritra araka ny fomba fihevitry ny olombelona ny fomba famahana ny olona ny mpianatra. Namaha ny olona nefa Jesosy tena namaha azy tamin'ny famahana tamin'ny fomba mahagaga ny nanaovany azy an'ireo vahoaka betsaka ireo tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy hazan-drano 2. Ny toetra mampiavaka an'io tantara io dia manana anjara toerana amin'ny hevitra nalaza momba ny Mesia tamin'ny andron'izany. Nanantena ny hanafaka ny Israely tamin'ny fahavalony ny Mesia ary hitondra izay no fiheveran'ny mpianatra azy ilay hitondra rariny, hitondra fiadanana. Nisy heviny ara-politika ihany koa ny fananana lehilahy maro tany anefitra satria mety hitarika fikomiana ara-tafika izany. Manamafy an'izany hevitra izany ny firesahana an'i Jesosy izay nihevitra ny olona hoe ondry tsy misy mpiandry teny ampahany amin'ny nomery. Izay nangatany Mosesy an'Andriamanitra mba hanorina ho an'ny Israely mpanjaka handimby azy. Ity andalan-teny momba ny mpiandry ondry ho an'ny voakan'Andriamanitra ity dia hitany amin'ny toerana hafa ihany koa amin'ny testamenta taloha izay matetika manondry ny Israely tsy manana mpitarika na hoe tsy manana mpanjaka. Tsy nampoizin'izy ireo anefa Jesosy fa izy kosa dia naniraka ny mpianany sy ny vahoaka ary toy izay nitarika fikomiana tamin'ny Roma. Inona no natao? Nisotro ronono, nisotro zavatra tsotra teny ambenivohitra izy ary ny zavatra nataony dia nivavaka. Zavatra tsy nampoizin'ny olona tokoa. Raha tokony hanohy ny fahitan'ny be sy ny maro mahakasika an'izany Mesia izany mba ho mpanjaka sy hanafaka ny Israely Jesosy dia tsy izay ny zava-nisy fa ny hanafaka ny olona amin'ny fanandevozan'ny fahotana. Ny nandehanany teo ambonin'ny rano dia naneho tamin'ny mpianatra fa izy tokoa ny tompon'ny zava-boahary. Naneho ihany koa fa izy tsy tonga hanjaka fa mba nolotra ny ainy ho avitra isolon'ny maro. Mety ho anatin'izany fiheverana diso an'izany koa isika olombelona matetika. Mihevitra isika fa izao hitany maso izao no hamonjen'ny tompo antsika. Matetika isika mangataka valim-bavaka amin'ny hitany maso sy mba tsy ahafahana mangirifiry fotsiny ihany. Kanefa tsarovy fa manana tanjona lehibe lavitra Andriamanitra teny hamonjy ny fanahintsika. Amen. Leranay tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra tompo izay manazavanay mandrakariva ny amin'ny zava-misy indrindra ny nahatongavanao dia mangataka aminao izay mba hampazavanao mandrakariva aminay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny momba an'izany rehetra izany ka
andehananay tahaka ny zanaky ny mazava tsy atahotra izahay na ny asia satria fantatsay fa mahasoa anay izay rehetra homenao anay aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.